Pour votre mise en beauté, coiffure, maquillage, relooking, pack mariage, soins du visage, manucure, pédicure, extension, Excellence Beauté Anna Lamaïs, votre salon de coiffure et d'esthétique. Vend des produits cosmétiques, Excellence Beauté Anna Lamaïs, Excellence Beauté Souaran, le plaisir de former. Contact 033 09 336 16 033 51 155 88. Oceans apart, day after day. Tompo-plasika tsy vazy miaraba ny mpijery ny TV-presse Maday resika amin'izao fotoana izao fanarana mikasika ny tontolon'ny fampifanana arak'asa no entina amintsika indray atao anatin'izao fotoana izao. Eto dia ny tompona raika voalohany Excellence Beauté Andriamatoa Nasolo Andrianjaka no vahintsika miaraba anao tompona raiky amin'ny fanasana. Faly miarabanareo ny tenako ary dia faly mandrainareo izay eto amin'ny Excellence Beauté. Arak'izany dia miopana tanteraka amin'izay resaka tontolo fampifanana arak'asa izay ny fiarahantsika ato anatin'ny fanarana. Inona marina moa izany tompoky Excellence Beauté ty mba ho fantatra ny fijery izay mbola tsy nahita zany tamin'izay. Ny Excellence Beauté zany araka ny ahafantaran'ny olona anazy ho an'izay efa mahafantatra moa izany tsy mahafantatra dia fahafantarana ivitoerana anankiray fikojakojana endrika amam-bika ary indrindra mampianatra sy manofana amin'ny tontolon'ny fanofanana arak'asa ny olona izay liana amin'ny coiffure sy ny estetika. Ny fitoeram-pampianarana asa sy fifanana coiffure sy estetika ny Excellence Beauté eto Analamahitsy. Vina ny foronanareo dia inona avy ny tena mampiavaka anareo amin'ireo fitoerana maro samihafa amin'ny sehatry ny fampifanana arak'asa tahaka izao? Ny Excellence Beauté dia 2009 efa teto Analamahitsy izy ary mifindra kely izay tato anatin'ny ray volana zany dia mifindra eto amin'ity toerana Analamahitsy any misy aminay fa lalana Analamahitsy zany avy any Nanisana ambassade de Chine aloina dia tonga dia eo amoron-dalana eto zany misy ny toerana misy aminay efa ela iray any zany fotoana zay satria 2009 zany efa teto dia jusqu'à 2020. Excellence Beauté, formation professionnelle. Ankehitriny nareo manana an'ity fitoerana vaovao ity, oviana ny sokafana zany dia manahoana ihany koa ireo mpianatra hoe afaka manohy fahalalana ao anatin'izany fifanana zany. Le tena mampiavaka anareo zany amin'ireo toerana fampianarana tahaka izao any. Excellence Beauté dia isan'ny sekoly anankiray izay efa fantatra ihany izy amin'izany tontolon'ny fampianarana coiffure sy estetika izany. Izy dia manana mpampianatra zany izay efa manana traikefa matianina any taona maro satria tsy atoran'izany resaka olan'ny beauté zany tsy ny Excellence Beauté ary manana traikefa be lehibe amin'ny fizarana fahaizana ho an'ireo liana amin'ny coiffure sy ny estetika. Ny fotoana fidirana zany zao dia manana rentrée tsika ny 15-16 juillet sy 1er août. Zay zany zao ny rentrée akaiky indrindra mety hianatra coiffure sy estetika. Fa misy karazany maromaro ny safidy rehefa hianatra ato aminay ianao misy ny cours normal 10 mois, misy ny cours moyen 6 mois, misy ny cours accéléré 3 mois zay be mpamay tokoa ary indrindra ny cours 1 mois et demi volana sy tapany fotsiny zay anomezana anao ny fifanana feno ao anatin'izay fotoana rehetra zay ary mitovy ihany ny fahaizana na cours ray volana sy tapany ary nataonao na 3 volana na 1 volana na 10 volana fa ny programme de formation ao anatin'ny 10 mois no ampidirina ao anatin'ny 6 mois na ataonao 3 mois pour mois na ataonao 1 mois et demi zay ihany no programme amina mitovy ny fahaizana mitovy ny programme mitovy ny diplôme ho azonao zay diplôme ara-panjakana dia mitovy. Ny sekoly dia sekoly ara-dalàna mankatoavy ny fanjakana agréé par l'État hoe fitenenana
ary manomana fanadinana ara-dalàna isika afahatsika miatrika sy miroso ary mivelatra tanteraka eo anivony ataontsika hoe asa maleo tena rehefa vita ny fifanantsika. Dia akoatran'ireo cours karazana ireo dia misy ny cours spécial akoatra ny cours voatovonarina mianatra andavanandro, dia misy ny cours spécial weekend na sabotsy alahady efa misy toerana natokana ho anareo ato izay tsy afaka andavanandro. Misy cours de vacances zao moa tsika efa manomboka vacances indray rehefa afaka fotoana folo dia tongava mianatra fa misy ny cours de vacances ho amin'ny fianarana coiffure sy ny fianarana estetika atao amin'ny excellence beauté. Ny toeram-pianarana dia hitantsika malalaka tsara, midadasika tsara, mikalabona tsara ny mpianatra, tsy misy olana afaka mianatra ny kalalahana, tsy misy teritera. Ny fomba fampitana ny fampianarana dia efa misy teknika maro izay mahatonga anao efa mahatianina sy efa manana traikina rehefa expérimenté mpampianatra ary pédagogue, izany efa tena mpampianatra fa tsy mpampianatra izay sambosamborona no andray anareo. Dikan'izay dia tsy misy souci, tsy misy miaera débutant ianao, izay misy ara ny tena ilaina ianao le mbola miambakavaka, ianao le mbola tsy mahafantatra ny tontolon'ny resaka beauté. Ato ianao manomboka hianatra dia tafavoaka ho maty ihany ianao ary lasa professionnel miaraka amin'ny mpanabe sy mpampianatra efa voafantana sy efa nanaovana recyclage mandritry ny fotoana maharitra mba ahatonga ireny mpampianatra ireny tena ho atafavoaka ny mpianatra izay vasiana ireny. Koa lehibe mantsy ny sekoly izay miforona etsero, isan'ny sekoly tsy mena mitahy amin'izy ireny ny sekolitsika excellence beauté. Fantapantatra ihany ny zava-boakatsika fa maromaro ny mpianatra mivokatako dia mahitana anareo. Excellence beauté Analamahintsy, école de coiffure et d'esthétique. Excellence beauté, formation professionnelle. Pratique maximum. Coiffure et esthétique. Diplôme reconnu par l'État. Inscription ouverte. Nouvelle rentrée chaque début de mois. Plus amples renseignements. Excellence beauté Analamahintsy. Téléphone 033 51 155 88 033 09 336 7. Excellence beauté. Excellence beauté. Votre formation, une valeur sûre. Manao kosa zany masivana ampahan'ireo mpianatra miditra ao izay resaka fampifanana arak'asa izay maro fahaizana atao aminay ny olona raisina mianatra dia olona mahay mamaky teny ianao dia mahay minoratra. Taddio fa raha olona mpanao beauté zany ianao fa kirakira hoe volon'olona manao miendrika mandikany olona dia mba olona mamaky teny satria ianao hijery produit ianao dia efa misy teny vakianao. Mila mahay mamaky teny zany mba tsy hanaonao foana. Mahay manoratra, tsy maintsy masoratanao hoe manahoana misy ny anaran-tolotiana ny zavatra nampiasaina taminazy androany ahafahana manao contrôle ny asa atao manaraka. Dikan'izay ny olona mahay mamaky teny sy manoratra no raisinay. Tsy mitaky diplôma fa hoe mahay mamaky teny ianao dia mahay manoratra. Amin'ny resaka coiffure sy couture zay fa amin'ny resaka estetika dia tsy maintsy manana niveau terminal farafambana olona miroso amin'ny tontolon'ny fanaovana estetika. Zavatra ianarana amin'ny coiffure dia mianatra koa fomba fanapahana volo, ny fomba fanaovana brushing, fanaovana coloration, fomba fandokoana volo isan-karazany, ny loko misy isan-karazany, ny loko coloration, décoloration, découpage, ao ny teinture noire, dia fanaovana lissage, fanaovana permanente, ny resaka ondulation durable, resaka mise en pli. Ianarantsika ny resaka fanaovana chignon, fanaovana montage, fanaovana volon'olona rehefa amin'ny andro anankiray andro fampakaram-bady na fetifety maro samihafa. Dia ny zavatra teknôlôjia amin'izao fotoana izao fanaovana lissage brésilien, lissage japonais, ny fanaovana extension, fanaovana tresse,
Anaratsika ny fanaovana tissage rehetrarehetra reny ianarana amin'ny coiffure. Amin'ny estetika indray tsika dia mianatra ny atao hoe manicure, pédicure, soin du visage, soin du corps, l'épilation, ny maquillage, karazana maquillage, eo ny fanaovana massage, ny fanaovana soin du corps. Izany rehetrarehetra izany zany no ianarana dia ampahafantarina koa isika fa efa misokatra ny fampianarana ny eo tontolon'ny zaitra sy didy-akanjo, zany hoe ny formation de coupe et couture. Ao anao lena amin'ny fianarana manodidina sy manjaitra dia misokatra ao anao ny excellence beauté eto Analamahitsy, ianarana ny jupe, chemise, ny robe, ny pantalon, ny veste femme ary ny veste tailleur sy ny robe de koa afaka misafidy ianao amin'ireo sampana maro zany coiffure na estetika na couture izay misy ato amin'ny excellence beauté Analamahitsy amin'izao fotoana izao. Maria fa ny fampianarana dia manaraka programme ara-dalàna ara-panjakana ahafahanao mahazo ny diplôme ara-panjakana koa rehefa misalasala ianao ka dina ny roso amin'ny ty sehatrasa ity fa vonona ny excellence beauté anampy ianao ary vonona amin'ny fafampo ho an'ny rehetra izay te roso amin'ny tontolon'ny resaka beauté, coiffure, esthétique sy couture amin'izao fotoana izao. Votre formation, une valeur sûre. Mitondra fitaovana be ireo mpianatra ireo sa nareo no miantoka izay rehetrarehetra izay? Ny fitaovana dia misy ny fitaovana am-pampianarana izay afaka idempanena ny mpianatra satria efa manao fanadinana dia efa kiny ny fanjakana ny tsy maintsy hanana ny tsirairay ny fitaovana. Izay kosa afaka manampy azy amin'ny voalohany ahafahany manatanteraka ny rosony mba tsy hanahany zany ny resaka fampianarana dia tonga dia efa mena fitaovana ampiasaina izy au début de la formation. Aiza ho aiza tokony ny fomba anaovana fampianarana na ilay pratika moa zany ho an'ireo resaka kirakirana izay zavatra tenenina rehetra izay efa vonona zay zany. Ny mazava ho azy formation professionnelle amin'ny resaka dia mila manao fampianarana be dia be, pratika be dia be atao ampianarana izay tena hoe maximum de temps anao zany atao ampianarana pratika. Fa théorie kosa misy fa tena hoe important fa minimiser na mataontsika minimum ilana amin'ireo resaka théoriquement lava reny. Koa fampianarana efa misy olona ty ataontsika fampianarana ny excellence beauté be dia be mafantatra misy ankizy be dia be fanaovantsika pratika ary ny fotoana zany ao anatin'ny semaine manao pratika foana ankoatra ny talata maraina ihany misy théorie ahafahantsika manao mise au point amin'ny alalan'ny théorie sy regroupement amin'ireo mpianatra rehetrarehetra izay tsy mifankalala sy tsy mifankahita ary mpampianatra koa mila mafantatra ny niveau amin'ny tsirairay dia manao théoritsika rehefa talata maraina araky programme efa misy atao amin'ny excellence beauté hatramin'izay tsy mbola misy fiovana aloha hatreto fa zay ny zavatra iangatsika. Tsy mbola misy fahasarotsana eo amin'ilay olona anaovana fampianarana mety rehefa miresaka taovolo sy ny tany satria mety tsy fanaraka amin'ilay zavatra rehetrarehetra olona na mety hoe hanimba tarehy ihany koa ilay mpianatra koa. Marina ny fanontanianao izay indrindra no ampisin'ny toeram-pihofanana toy izao ary tsara no misafidy sekoly tena efa zatra rasy matianina ary mananatra-kefa toa ninay excellence beauté. Ny fahasarotana mety mitranga ary tena misy eo indrindra no amahana ny olana izay anampianay excellence beauté mpianatra iaby aiza ho aiza ny fipetraky ny olana aiza ho aiza ny issue ahafahana mivoaka ilay olana ahitatsika vahaolana. Donc misy ny olana misy ny vahaolana ary tsika manana traikefa afaka manatanteraka izay choix eo ampelantanan'ny client izay. Afatra farany ary ho an'ny mpijery sy ho an'ireo izay liana hiditra eo amin'izay tontolony ny fampifanana arak'asa zay. Ny afatrafatra namana dia hoe raha mitady sekoly ianao hianatra coiffure na esthétique na couture dia hafa zany hoe sekoly efa matianina mandritry ny taona maro zany. Tsy zoviana aminao ny excellence beauté eto Analamahitsy no misy anay
ary toerana amoron-dalana mora hita, toeram-pianarana tena malalaka raha pitaina amin'ny sekoly hafa, afaka mikalavina tsara, afaka ianaranao ankanana tsara, mora malalaka be dia be, misy ny cours du jour, misy ny cours spécial week-end, ary misy ny cours de vacances ho an'ireo izay hoe mandalo vanim-potoana fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao. Ny saram-pianarana koa atao aminay raha pitaina amin'ny sekoly mitovy aminay dia isan'ny metatsika hoe tena faran'izay mivary dia mivary saram-pianarana zaka ny rehetra. Tsy hitako hoe inona ny olana fa ny fahatongavana koa teo amin'ny excellence beauté dia fahombiazana lehibe ho anao ary vony izay amin'ny fafampoa ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka na lahy na vavy na efa nahazo azo taona na mbola tanora izy ataonay misy mpianatra mbola vo 14 ans efa mianatra, 13 ans 14 ans efa raisina izy. Ankoatr'izay ny tanora be dia be ny tanora ao misy olona efa manana baka ao misy olona efa amperinasa ao manao perfectionnement mandalo, ary misy olona miasa amin'ny zavatra hafa mihitsy izy à l'âge de 40 ans izy mbola mianatra, 50 ans mbola mianatra, raisina tsara zany afavoaka hatrany farany izy zay no miankoisin'ny excellence beauté tsy mijany zay raha tsy mahay ianao ary ianao mahay mitanjonay Lara hitananareo zany na etsoanareo ny lara tarobia ahafahana miantso ny excellence beauté dia 033 09 366 033 51 155 88 ary ny 034 84 087 54 ny toerana misy anay dia mpanalana mihitsy. Dia makasitaka anao Andriamatoa Andrezaka Nasolo nalaiky ao anatin'izao fandarana izao. Manaraka moa dia mbola io fanatanteraka amin'izay resaka fiterakarana ny resaka fampifanana arak'asa izany moa ny hoentsika dia izay moa zany no masaka azy matoka makasitaka anao nalaiky io. Sotranareo nandavika ny excellence beauté dia miraha soa atsika rehetra izay manaraka hatramin'ny farany dia tonga masoa teo ny excellence beauté anaraka mihitsy. Dia izay tena metrahako ny manapitafa sy manapiresaka ao manaraka anay tompo lasy tompo vaty. Excellence Beauté Analamahintsy, école de coiffure et d'esthétique. Excellence Beauté, formation professionnelle. Pratique maximum. Coiffure et esthétique. Diplôme reconnu par l'État. Inscription ouverte. Nouvelle rentrée chaque début de mois. Plus amples renseignements. Excellence Beauté Analamahintsy. Téléphone 033 51 155 88 033 09 336 7. Excellence